fahasivy ny volana Desambra manohitra ny fiaraha-mivavaka natiny fotoana ny advento isika miaraka amin'ny lohahevitra hoe manitry tena ny mpino. Ataovy ao ambany masitsika ho teny fiantsona ny Salamo 170 andininy 9 hatramin'ny 120. Salamo 170 andininy 9 hatramin'ny 120. Mitsanganary ndeha idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ho aminareo ny famindrampo sy ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Hoy ny mpanao salamo: avy jereo ny asan'i Jehova izay mahatonga faharavana ety an-tany, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsaharaka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra, isandratra amin'ny firenena samihafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Jehova tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika. Amen. Hivavaka isika. Indreto ny vahoakanao Andriamanitra, rehefa nofoazinao sy nitarianao lalana, tonga indray eto an-tranonao. Mahita ny voninahitrao ary mahatsapa ny fahamasinanao, dia raiky tahotra satria maloto molotra ary eto amin'ny firenena feno fahantrana ara-panahy no ametranao anay. Koa amin'izany dia manetry teny izahay, miaiky ny fahotanay, mangataka ny famelan-keloko avy aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonony aminay indray ny tenim-pahasoavanao, fa namena tahaka ny zaka aza ny fahotanay, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Fa foana izao fivoriana izao, raha tsy eto ianao hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka hitarika izay rehetra atao eto, mba ho fanomezam-boninahitra anao irery ihany, ary ho fampaherezanao ny fiangonanao. Tanterao amin'ny olona mivory amin'ny anaranao ary ny teninao, ary indreo misy olona manerana izao tontolo izao, manonona ny anaranao masina ny mitoerana misy azy avy, mba ho tovinao amin'izy ireny koa ny teninao, fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anaranao, ao afovoany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Isaia 4:1 hatramin'ny 9. Isaia 4:1 sy ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, tamin'ny taona nahafatesany Ozaia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambony ny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary ny ebanebanakanjony nahafeno ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra eninavy, ny 2 nanarona ny tavany, ny 2 nanarona ny tongony, ary ny 2 nanidinany. Ary nanalatra ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehova, tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niorooro ny fanamban'ny tokonana noho ny feon'ireo nanalatra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao: lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra no toerako. Fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vaina fiteny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary nateny ny vavako izany, ka hoy izy: indro efa niteka tamin'ny molotrao io, ka dia afaka ny elokao, ary voavela ny fahotanao. Ary nandre feon'ny Tompo aho nanao hoe: iza no irahako, ary iza no handeha ho irakay? Dia hoy izaho: inty aho, irao aho. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'izay hira feno fanoratena izay no ifantohantsika amin'ny afatr'Andriamanitra izay manefy ny mpanompony
mba hamaly ny antsony. Raha atao hoe misy kristianina tena efa nanolo tena ho an'ny tompo ary manompo an'Andriamanitra marina dia tsy maintsy efa nandalo teo amin'ny Isaia 9 izy tamin'ny famakiana ny soratra masina. Ny Isaia 9 andininy voalohany hatramin'ny 9 dia iray amin'ireo perikopa izay mampianatra ny amin'ny atao hoe fiantsoan'Andriamanitra. Mampianatra ny amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Fa raha hitarika antsika izao anjara mofinaina izao araka ny lohahevitra hoe manetry tena ny mpino dia ny andininy 5 indrindra no mame izany perikopa izany ary azo aompana amin'ny lohahevitra hoe manetry tena ny mpino. Izao ny vaky ny soratra masina vera indray amin'ny anaran'ny tompo manao hoe dia hoy izao Isaia no miteny: lozako maty ao falelahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako, fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hita ny masoko. Lozako fa maty aho falelahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako, fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hita ny masoko. Voalohany, manetry tena ny mpino ka mahalala matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Mahalala matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Manetry tena ny mpino. Faharoa, mahalala ny fahalemeny eo anatrehan'Andriamanitra. Mahalala ny fahalemeny eo anatrehan'Andriamanitra. Manetry tena ny mpino. Fahatelo, mahalala ny fahakelezany eo anatrehan'Andriamanitra. Mahalala matahotra eo anatrehan'Andriamanitra ny mpino. Ny teny hoe lozako, ny teny hebreu hoe oy, tra mampatsara antsika zavatra zany, oy ty za. Lozako dia entina manambara tahotra lalina. Tahotra lalina mety mitarika amin'ny famoizam-po, nefa tahotra koa amin'ny loza izay mandodina, ampozina hitranga. Fa eto amin'ity soratra masina ity, izay karaza tahotra izay dia miavaka satria tahotra nateraky ny fiaonana tamin'Andriamanitra. Ity fiaonana amin'Andriamanitra ity dia miteraka tahotra, fahatahorana loza hiatra. Ary izany tokoa niseho tamin'ny fahamasinany tanteraka tao amin'ny tempoly Andriamanitra raha ny antso an'i Isaia mpaminany. Fihetseham-pony voalohany dia tahotra. Ny ebakebanakanjo ny mameno ny tempoly, nanana elatra izy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ny roa nanodinany. Raha ianao no teo amin'ny toeran'i Isaia, iza ny tsy atahotra? Tsy dia hoe maro ny filazana ny hoe lozako afa-tsy ny fahatsiarovantsika mpitory filazantsara, ny tenin'ny Paoly manao hoe lozako raha tsy nitoro ny filazantsara aho. Fa ny fahatsiarovana tahotra eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tafahoana amin'ny asan'Andriamanitra lehibe na ny fisehoan'Andriamanitra ny fahamasinany dia mahatonga ny olona hiteny mitovy hevitra ny hoe lozako. Ohatra amin'izany Joba ao amin'ny Joba 2:7, manetry tena sy mibebaka eo amin'ny vovoka sy ny lavenina. Rehefa tena tafahoana tamin'Andriamanitra ilay hanimarina izy, na dia niezaka nanamarina ny tenany foana azy satria tsy diso, kanefa dia zohin'ny zavatra tena nampalahelo, dia tonga tamin'ny fanetretena ihany izy satria tafahoana tamin'Andriamanitra marina sy masina. Petera ao amin'ny Luka 5:5 dia nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra koa rehefa nampahazahoany trondro nandrovitra arato, trondro be dia be, Luka 5:5, dia ny teny manao hoe miala amiko
olona mpanota. Rehefa tafahoana amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny olona dia tsy maintsy mahatsiaro matahotra satria mpanota. Ary Paoly ao amin'ny Romanina 7:5-20 dia milaza koa manao hoe indrisy olo mahantra aho. Iza no anafaka amin'ny tena n'ity fahafatesana ity. Rehefa tena tafahoana tamin'Andriamanitra izy, tamin'ny fiantsoan'Andriamanitra tao amin'ny lalan'ny Damaskosy, dia tena nanonoko tena mahantra aho, lay pirehare mpanenjika nilaza ho faran'izay masina indrindra fariseo, dia niankohaka ary natsiaro natahotra teo anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Miditra eto am-piangonana isika riavana, atraiza ny fahatsapanao izany karaza tahotra masina izany. Niditra feniditra teto ve ianao, to tsy tafahoana tamin'Andriamanitra, mitandrema fa miandry ny loza. Fa raha miditra eto kosa ianao matahotra satria masina izany Andriamanitra iaona aminao, niandry anao tamin'ny tempolony izany, dia efa manomboka eo ny fiantsoan'Andriamanitra anao. Rehefa mahatsiaro ianao, mahalala matahotra an'Andriamanitra ianao eo anatrehan'ny fahamasinany sy ny fahalebiazany, dia fanombohan'ny zavatra tsara amin'ny fiainanao izany. Ny faharoa, ny hoe manetry tena ny mpino, dia azo resahana koa atao amin'ity 5 fa fahalalana ny mahampanota na ny fahalemena eo anatrehan'Andriamanitra. Manetry tena ny mpino ka mahalala ny mahampanota azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny teny hoe maloto, hitantsika voambolana amin'ny verindroa atao anatin'ity 5 ity, lehilahy maloto molotra sady atao amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako. Teny hoe maloto dia milaza tsy fahamasinana ivelany maloto molotra. Fa fantatsika araka amin'ny fampianarana soratra masina, ny mivoaka ny molotra dia avy any am-po. Izany hoe raha miteny Isaia mpaminany manao hoe maloto molotra, dia tsy ivelany fotsiny fa tena miainga avy any anatiny izany loto sy fahatsiarovana ho mpanota izany. Mahatsiaro izy fa tena mpanota hatrany amin'ny ato fanahany, ary mivoaka eo amin'ny fiainany ivelany izany. Fa tsy izany ihany, fa be velarana koa ny fahotany satria hoy izy eto amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako. Tsy hoe mianina fotsiny tamin'ny fandinian'ny tenany ka hamoahany fekevitra ho mpanota eo anatrehan'Andriamanitra, ny fionany tamin'Andriamanitra tao amin'ny tempoly, fa hafantarany koa fa hainy toerana misy azy ny fireneny dia firenena maloto molotra. Izany ny olona tena manetry tena eo anatrehan'ny tompo riavana, tsy ny tenany ihany no hitany, fa tsy mendrika na mpanota eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fiarahamonina indrindra koa. Olona tsy mba mijery ny tenany fotsiny, fa mihevitra ny manodidina azy. Ireto ara-tantara dia anisan'ny mpitondra fivavahana na mpandinika soratra masina, eny teolojiana, izay mamoaka fekevitra mitovy fa ny fiainana kristiana dia sandoka raha tsy manomboka amin'ny fahafantarana hoe mpanota aho, malemy aho. Tsy hoe mijanona mitahotra fotsiny ny loza mety anjo, fa amin'ny fahatsapana sy ny fahalalana indrindra eo anatrehan'Andriamanitra fa mpanota aho. Voalohany Calvin dia milaza fa ny fanombohan'ny tena fivavahana marina dia ny fahatsapana ny tsy fahatanterahana. Izy dia niaina teo atenatena ny taonjato faha-19. Loharano ny fantsipivavahana, fantatsika izany. Ilay mpanjaka ny fitoriteny atao hoe Spiridion dia nanambara fa tsy misy toriteny azo antenaina hovanina raha tsy niainga tamin'ny fiekenkeloka amin'ny mahampanota azy ny mpitoriteny. Tsy misy toriteny azo antenaina havokatra raha tsy niainga tamin'ny fiekenkeloka sy ny fibebahana amin'ny mahampanota azy ny mpitoriteny. Izany ilay mpanjaka ny fitoriteny. Niaina tao antenatena ny taonjato faha-20 izy. Ary anankiray
izay teolôjiana fantatry ny teolôjiana maro dia Bonifaire ny aina teo amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo nanohitra indrindra ny fitondrany nazi izy dia nilaza fa ny mendrika ny fiainana kristianina dia izay ny aiky ny fahotany ka ny bebaka marina tsy misy mihitsy zany azo atao hoe kristianina raha tsy nanaiky tahaka ny Isaiapa aminany hoe malotomolotra aho ary eto amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako raha mbola tsy nandalo izany fahatsapana na fahalalana masina izany ianao mbola tsy niteny tahaka ny Isaia hoe maloto aho dia mbola tsy azo lazaina kristianina ireo ray aman-dreny lehibe ara-pivavahana ireo ny fahatelo mpino manetry tena dia mahalala ny fahakelezany eo anatrehan'Andriamanitra mahalala ny fahakelezany eo anatrehan'Andriamanitra manondro izany miverina indroa atao anatin'ity perikopa ity eo amin'ny andininy fahadimy indrindra filazana hoe Jehova tompony maro no efa hitany masoko ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko inona ny tian'izany ho lazaina ny fanonana ny anaran'ny tompo hoe Jehova tompony maro dia filazana fa izy dia tompony tafika rehetra izy dia tompony fandreseny ary satria mandresy izy dia babony avokoa ny rehetra eo ambany fahefany ny rehetra mpanjaka dia ny Jehova tompony maro no efa hitany masoko mahalala ny fahakelezany eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra mahery anady Andriamanitra mandresy ny fahavalo rehetra ny Andriamanitra hitany Isaia tao amin'ny tempoly Andriamanitra ekeny ho tompony fahefana ka hiankina ny tanteraka amin'ny fiainany izany ny Andriamanitra fantatry Isaiapa aminany mampiariary ny fahakelezany eo anatrehan'ny fahalebiazany kely isika eo anatrehan'ny fahalebiazan'Andriamanitra malemy isika eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra ilay Andriamanitra ny tafika Jehova tompony maro mezakezaka izao tontolo izao ihoatra an'Andriamanitra amin'ny karazana fikarohana maro mandano rondo sy vola aman-karena hitadiavana vahaolana ohatra ny amin'ny aretina tsy ahita-panafana ny amin'ny tontolo iainana miasimy te ihoatra an'Andriamanitra ary azo lazaina hoe manilika an'Andriamanitra ka miseho mahalala tsy manaiky ny fahakelezany eo anatrehan'ny fahalebiazan'Andriamanitra tena mikely aina sy mandany vola amin'ny fieverana izay ampandry fahalemana n'izao tontolo izao ny sam-pireneny na ny iraisam-pireneny fa mbola tsy mahita vahaolana ihany tarazo kely ny ady iraisam-pireneny tsy mety afaka ny fifandirana ara-politika any amin'ny firenena maro te hihoatra an'Andriamanitra fa tsy afaka mampetrehitra izany driavana ka tsy maintsy hampiaiky atsika hiditra mpiangonana ahita sy ahatsapa hanetry tena fa tsy nitsinona ny fahaizantsika tsy nitsinona ny fikelezana ainatsika Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra Jehova tompony maro no akao ho jerentsika atraizany fanekenao ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manetry tena ny mpino fantaro ny fahatahorana rehefa tafahoana amin'Andriamanitra ianao aoka halala ianao fampanota eo anatrehan'ny famasinan'Andriamanitra ary maneke ny fahefan'Andriamanitra miankina amin'ny zato izanjato fa kely ianao ameotra amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra amen ivavaka isika misaotra Andriamanitra noho ny afatra ampitondrainao mampanetry tenanay tahaka ny Isaia matahotra tokoa izahay fa tsy nanana fahasasaina foana hiditra mpiangonana tonga eto mahita ny fahamasinanao mahatsapa valoza miandro anay raha tsy mibebaka marina izahay tsy nitsinona izay hanonana ny tenanay ho kristianina raha tsy efa nanetry teny izahay teo anoloan'ny fahamasinanao ka miaiky eo amin'ny vovoka sy ny lavenina mangata-pamelanany amin'ny fahotana vitanay
manetry tena koa izahay na dia tapahaizana sy manana ny zavatra rehetra azy fa ianao no tompony fahalehibiazana ianao Jehovah tompony maro no lehibe ny tafika efa nandresy na dia i Satana azy miaiky ny herinao izahay efa resinao ny fahavalo farany dia ny fahafatesana atahoran'izao tontolo izao mafy mbola tsy nahitany fanafana fa ianao efa nanome vahaolany amin'izany dia Jesoa nitsangana tamin'ny mady miaiky ny fahalehibiazanao sy ny herinao izahay adevona iankina aminao tanteraka ny amin'ny fiainana iandavanandro androso hiatrika izany izahay amin'ity herinandro ity jereo ny fahasalamanay ny asa fivelomanay ny fianaranay fiainanay ara-ankonana fiainam-pirenenay indrindra iodina ny tantarany nisa-tanàna fa ianao no mpamily an'izany amin'ny alalan'ny safidy ny vahoaka izay hotarianao enganery tompo hanan-kery eto amin'ity firenen'ity ny fahendrena avy aminao apetraka eo ampelantananao ny fiangonanao miainga eto amin'izao fitandreman'izao makany synodam-paritany ary ny foibe FJKM eny fiangonana masina manerana izao tontolo izao mivavaka izay mba ho arovanao amin'ny fampianaran-diso ny fireharehana sy ny fiheveran-tena ho zavatra ny fiangonana dia apetraka eo ampelantananao zany vavaka izany ary fehezinay amin'ny anampianaran-Jesoa manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay anio izay nasahaza anay ary mamela ny eloko ay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay maratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha izao mifankasitrana ary ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo hitahy anareo ane ny Tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny Tompo ka hamindra fo aminareo hanandratra ny tavany aminareo ane ny Tompo ka hanome anareo fiadanana amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.